Alléluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray lasana bamarara no miarana amintsika amin'izao fotoanano izao. Dia fa indray tenako miarana aminao eto androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiabenina izay rano amin'ny fandarana andramika izao ny aty radio anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isanandro isanandro manao totosa an'izao fandarana izao. Dia ny fiadanana tokana eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany anao vao tonga dia teteny aminao hoe tsy kisendasenda koa no natokavana teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany matoky sy mino fa raha miaraka teto tsika dia tsy taka nidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity fa tena hita tokoa ianao ny fanatrehan'Andriamanitra ary voakasika ny tenin'Andriamanitra tokoa ny ianao ary dia anovan'ny fiainanao tokoa ny tenin'Andriamanitra izay voalesinao eto amin'ity androany ity. Koa dia tahin'ny tompo isika mianakavy dia maharetatra amin'ny farany. Za mila tia ny fandarana faraparany hitanao raha mitovy lera aminay ianao alohan'ny atory dia mba hiara atory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany ary hiara hifoha amin'ny herin'Andriamanitra ihany koa. Zoko fiainana-koa hiditra teto voalohany androany dia tsofintsika rano izy ahita ny sosany tsara hoentin'Andriamanitra amin'ny tontolon'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy ary dia tena amin'ny andro rehetra iainana dia fahasoavan'Andriamanitra ny anaraka anao raha nambavy fiainakoto amin'ny andro rehetra iainanao naiza na roviana dia tsy mba hiala eo anilanao mandrakizay Andriamanitra amin'ny lalaka alehanao ka dia tahin'ny tompo zoko fiainana-koto dia maharetatra amin'ny farany. Tahin'ny tompo ihany koa fantainy lalàna irina ny tao ariana ny tao zanany ihany moa zany fa tsy izy akory dia tahin'ny tompo Erika, tahin'i Jesosy Tsiry Amboaramiel, Tojo Mikael, tahin'ny tompo fa tsy tsompo, tahin'ny tompo Marina Tiana, tahin'ny tompo Kodanela, Kodaleoni, izy miravavy ihany manao roserinio eo, dia tahin'ny tompo ihany koa i Mampionina sy Rodina sy Zamina, kamaradin'i Jesosy Lovlitina, Rodine Marie, Berthe Sava, Tongasoa Fontaine Lalany efa teneniko teo, Rosina Fity, tahin'ny tompo Eliana, tratry ny sabaty tsika mianakavy Falray Ritovo, Marijo, Berthe Sava, Tongasoa Lantonirina, Léonie Loni, Rarvolonirina, Ranambavylina Artizana de Madagasikara, Ranambavy Saondra Aloe Vera, Claude Aravelorso, Fabiola Zanakandapa, Erika Anatra, Alain Azany Apôstôly,
Itody Raoly Soa, tonga soa ihany koa Bartel, Nambiny Tsomakrina, Tainjesosy Fabiola, Zanakandapa, Yando Andry, tonga soa, Fanila Zapondramanana, Marijo efa teneniko teo, tonga soa daholo sika menakavy, Warnia, tsy haiko zay fomba famaky azy. Tonga soa, vaovao be androany, vao hitako zany anaran'izany, tonga soa ianao a. De Tainjesosy ihany koa i Razana Monika, Verselina, Tainjesosy sady bonne route nareo mianaka kely avy lavitra izy a, avy tany amry tany amin'ny tena resy Andriando Andry tany izy nandeha hody any Bordeaux am'izao fotoana zao avy any Montpellier izy a. Androany ho any Bordeaux, tonga soa nareo mianaka raha tsy efa tonga nga. Dia tahiny tompo ihany koa i fity fambeazana fitahina, Felana Rakoto, Tsisy Zizi Carla, Naël, tonga soa daholo a, isika menakavy, Nambiny Tsomakrina, Kataka, Violette Mamy Nouvelle Créature, olo-baovao zany Tainjesosy, Yama, faly be mahita anareo rehetrarehetra, ka da natokana eo amintsika tsirairay avy. Matoka fa samy haritra eto hatramin'ny fanadao tsika menakavy a, de hanomboka ny fotoana aritsika. Androantsika raha hanomboka ny fotoana de hiaraka amin'ny ranavavitsika Berthe isika androany a, izy no hivavaka fanombohana. Ka de andohary a, mampandrosotsika ranavavy Berthe hivavaka fanombohana hametraka ny fotoana hiperantanin'Andriamanitra. Tany tompo ranavavy Berthe, anao ny fitenenana. Haleluya, tahin Jesosy patsikeran'ny nakaty de tahin Jesosy atsika rehetra. Falbe zao hitondra ny vakoka fanombohana androany amin'ny alalan'izao onjam-peo akiradio zao. Iara hivakoka isika hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra ray zamoka fanahy masina tiany be any an-danitra o, mbola faly misaotra anao zahay. Misaotra tompo satria miarovana ny tantananao. Namakivaky nandritra ny herinandro Jehovahandriamanitra noho ny herinao, noho ny fitiavanao anay nindrafonao, ka mbola nahitatarana izao fotoana famaranana ny herinandro zao ary efa mivanjina ny sabata masina Jehovahandriamanitra. Tsy mendrika ho anay ny antso ny anaranao satria maloto zahay ary nanao meloko teo ambanimasina. Kanefa tompo mamindrafo aminay ianao ka mamela ny fahotanay. Amin'izao fotoana ankehitriny zao tompo Andriamanitra dia mangataka ny rano mahery ary mangataka ny fanahy masinao izay handrafitra ny fandaharana izao, indrindra ny hitondra ny hafatra tompo Andriamanitra dia ny fanahy masinao ny mpanotonao izay hanatanteraka ny amin'izany fipisahana ny teninao izany. Eko Jehovahandriamanitra ny pastera Ambelabelotra ny toriteny. Engane tompo tsy misy ny hotavela fa tena iraikitra ao anatin'ny fompiany tsirairay avy izany teninao masina izany. Ary ny fitaovana izay any amin'izy ireo Jehovahandriamanitra mitokany fa misy an'izany pastera izany, ianao Andriamanitra no handrakotra handeha tsara tompo tsy misy ny fitapitapahany fa tena hienonay amin'ny fahafinaretana, tena hiandrandranay ny fanavotanao anay. Ary manko Jehovahandriamanitra ny asan'ny devoly izay mamely ny connexion ny any toerana misy tsirairay avy mety matompo Andriamanitra matoky ny fanatrihanao, matoky ny rano mahery andrakotra ny telefôna tsirairay avy satria amin'ny alalan'izany telefôna zany hiandrandrany anao ary hitadiavanay anao, tsy mahakivy anay Jehovahandriamanitra fa tena miandrandra ny fahatongavanao zahay. Ary eko tompo ny fiderana izay hatolotra anao fanomezana ny voninahitra dia raisoanao zany Jehovahandriamanitra. Hivakoka ao amin'ny firenenay dia tsy misy milatsika tompo fa tena hipaka ny firenenay. Raisoka hanjakao izany vakoka izany dia voninahitra ho anareo ihany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra. Haleluya, amen. Haleluya, mankasitraka indrindra ny ranavavy Berthe tao anatin'izay vavaka matsiro izay noentiny teto tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana ane ranavavy Berthe hamaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra
izay vitanao teto androany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia toy izy foana ny asan'Andriamanitra fa mahafinaritra ny manao ny asan'Andriamanitra ary tsy mba misy overmainy reny fa tena hoe amary fitianao Andriamanitra tamin'ny asa vitanao teto fa fantatra fa eo ny fotoana izay itery fa nefany tsy mba nataonao ambany zavatra zany hoe asan'Andriamanitra zany ka dia mahakasitraka Rana Baberta ary dia mahereza hatrany hatrany isika mianakavy. Misaotra nareo koa mahakasitraka azy ireo fa ny fankasitrahana izay ataonareo dia matokana zareo mbola handroso sy hahery foana amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony. Andao ary tsika heno hira aloha tsika dia mety heno famitinana tolotena tsika raha aveo fa andao aloha tsika heno hira anankiray. Tahiny tompo aloha izay mbola tsy hitako Tina Rakoto Arzaka, Angelina Diamant, Mami, Andrina Suzella, Mama Valtina, Soameva Terirano Benja, tonga soa daholo ianareo rehetrarehetra dia mahereza hatrany hatrany. Jonathan tahiny Jesosy tonga soa isika tsirairay avy. Andao tsika nao hira dia olona tirytsika na tsika mihaino toriteny avy hatrany na tsika mihaino famitinana ny teny frantsay toriteny amin'ny teny frantsay. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra menofinaritra dia Andriamanitra ny kasika antsika anatin'izany hira anatin'ny fotoana rehetra izay ataontsika eto amin'ity androany ity. Tahiny tompo mahereza hatrany.
tomananao ve misetrasetrany tany haza etona toraka fafatra na mampamoraka fambanjina edena haza mamaky o resy fony zany haminy onjam-piainany ty fa mitraka haza makivy zany fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao nanome toky amonjy anao haza manaky o resy fony zany hamionjam-piainany ty fa mitraka haza makivy zany fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao anampy anao izy amonjy anao lay teny fikasany tsy miovy zany Alléluia. Ohatrany hoe nihira mihitsy ny fanontaniandrana bavy Violette hoe inona ny titran'iny iriny dia dia soratany teo hoe Oresy vea la voix du ciel no titran'ilay hira anisan'ny hira mahafinaritra izy iny ary tsika moa dia miezaka foana tsika mizara sanganasany olona mpihira rehetra zay hitatsika hoe mahafinaritra na sanganasany reny zao a dia anisan'ny hira tsy dia sy nahita teto hoe raha tsy teto amin'ny fandarantsika teto angambany betsaka taminareo mbola tsy nahita n'iny iriny raha tsy teto fa tena tantarainareo fa anisan'ny tena nisy fotoana nandalondalo ady zay a iny iriny no nampaheranay tamin'izany fampihirana iny zay aza manaiky resy zany ary le tena ny amin'ny farany tena mahafinaritra be misaotra Suzel tena tsara le hira ary le hira tena mampaherantsika amin'ny teny hoe aza manaiky resy zany foana ianao eto ary na mandalo ady ary ianao a dia tadidio fa misy teny fikasana efa nomenanao dia iny tsy miova ary tsy miova iny zany na mandalo ririnina na mandalo ora raha tsy takany lamby iny ka iova fa ny teny fikasana ho anao foana tsy miova iny Jesosy tena tianao a dia tianao foana ka raha mandalondalo ora ianao mandalo ady a dia zao tenenina hoe reny olona reny ary ry havana tsy hitanareo le zareo hitanareo olona tsotra tena tsotra fa tena tsy manaiky izy mampaherantsika aza manaiky resy dia ahoana ary tsika ny anaiky resy fa tsika manana ny Jesosy ka dia mahay reza matanja dia tahin'ny tompo a isika menakavy hiditra amin'ny famontinana tokoteny aloha tsika maro moa tsy nisy fandarana ilana antsika amin'ny ilana tsiny a le feoany mahafinaritra kely ery mahafinaritra kely ery sady tsotsotra kely a no mahafinaritra kely a tena mahafinaritra izy iny e sady mampahery izy iny tsy nisy fandarana antsika maro ny antony a dia nisy nandeha lavitra ny tenako dia rehefa nandeha lavitra ny tenako dia somary reradreraka maly moa nisy kely koa tsy fahatomombanana maly a teo amin'ny anatotosana fandarana dia alao lotsy nasiana dia androany asiana alleloia dia soratsika n'Andriamanitra mino fa tsy fanahery tsara daholo ihany tsika na dia tsy nisy aza ny fandarana maly
mahery zany dia mahatanjaha isika menaka. Andolotsika ary elo famotinantsika ny toritely izay rahantsika amin'ny fitia taka ny mahazatra ihany dia andao atao dia fanosotsika izy amin'izao fotoan'izao. Aorian'ny famotinana toritely atao amin'ny fitia dia hiditra hitoritely amintsika eto ihany koa fitia ihany koa mbola hitoritely androany indro tonga zany izy eto androany dia mino finaritraritsika menakavy atolotra mpitiavana be atsika ny famotinana toritely atao amin'ny fitia. Tahiny tompo fitia anao ny fitenenana. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 27 juillet 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Margina Tiana. Le verset que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 1 verset 27. Genèse chapitre 1 verset 27, au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Donc premièrement, on nous dit il créa l'homme et la femme. Donc c'est ça la volonté de Dieu, que l'homme et la femme soient ensemble et pas l'homme avec l'homme ou la femme avec la femme ou même l'homme avec les animaux, parce qu'en ce moment il y a des gens ils se mettent même avec des animaux. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu c'est que l'homme et la femme soient ensemble. L'homme et la femme sont faits pour être ensemble. Puis ensuite on nous dit Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Donc toi tu as été créé à l'image de Dieu. Et donc si Dieu il t'a créé à son image et que Dieu il est parfait, eh bien toi aussi tu es parfait. Donc ne te plains pas parce que soit tu as un gros nez, soit parce que tu es trop maigre, ou soit parce que tu es trop gros. Non. Sœur Margina Tiana nous a raconté l'histoire d'une fille. Et avant, elle était à Madagascar et elle avait 16 ans. Et elle était mince. Puis ensuite, quelques années plus tard, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a déménagé au Canada. Et donc, après s'être mariée et avoir eu des enfants, elle s'est plainte parce qu'en fait, elle s'est dit « Ah, mais pourquoi je suis devenue grosse alors que les autres, elles ont la taille fine, elles sont minces ?» Mais en fait, il y a une raison à tout ça. C'est parce qu'en fait, les enfants de cette femme, c'était des jumeaux. Et donc, si elle avait été mince, elle n'aurait peut-être pas pu porter les jumeaux dans son ventre. Et aussi, quand on est au Canada, il fait froid. Et donc si on est mince au Canada, alors qu'il fait froid, eh bien ça va poser problème. Il faut être un petit peu enrobé pour avoir au moins un peu chaud. Et donc toi, remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné, parce que tout ce qu'il t'a donné, c'est bon pour toi. Alléluia. Et donc ne te plains pas. Ici, Dieu, il avait enfin créé l'homme et la femme. Il avait créé l'homme et la femme à la toute fin, au 6e jour. Parce qu'en fait, Dieu, il avait d'abord besoin de créer tout l'environnement dont l'homme il avait besoin avant de créer l'homme lui-même. Donc ici, on va voir à quel point Dieu nous aime. On va lire le verset 1 de Genèse chapitre 1, au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Donc Dieu, il a d'abord créé la lumière. Parce que si Adam et Ève avaient été créés avant la lumière, ils ne pourraient rien voir, et donc ils se bousculeraient, ils auront confondu des choses. Par exemple, s'ils voulaient faire la cuisine, eh bien ils auraient confondu le sel avec le sucre, par exemple, parce qu'ils ne verraient rien, parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais toi, dans ta vie, si tu sens que dans ta vie tu ne comprends pas grand-chose, eh bien c'est parce que tu as besoin de lumière. Il te manque la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Donc reçois Jésus avant tout. Reçois la lumière avant de recevoir quoi que ce soit d'autre. Alléluia. Puis ensuite, on va lire le verset 6 au nom de Jésus. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alléluia. Dieu, il savait qu'on aurait besoin d'eau. Et donc il a créé l'eau. Parce qu'en fait, l'eau, c'est beaucoup plus important que la nourriture pour nous. Si on ne boit pas d'eau pendant longtemps, on va mourir plus vite que si on ne mange rien pendant longtemps. Dieu, il sait de quoi on a besoin. Et c'est pour ça qu'il le crée avant de nous créer. Alléluia. Dieu, il est plein de sagesse. On va lire ensuite le verset 10 au nom de Jésus.
Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Donc ensuite, Dieu il a créé la terre parce que nous, on ne peut pas marcher sur l'eau. Et donc Dieu il savait qu'on avait besoin de terre pour marcher. Alléluia. On va lire ensuite le verset 12 au nom de Jésus. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Alléluia. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Donc ensuite Dieu il a créé les végétaux, notre nourriture. Et ensuite il a créé aussi les animaux, aussi pour notre nourriture. Et en plus Dieu il avait dit aux animaux de remplir la terre. C'est pour ça que par exemple les poules elles produisent beaucoup d'œufs. Parce que si par exemple les poules elles ne pondaient qu'un œuf par an, eh bien il va nous en manquer des œufs. Il n'y aura pas assez d'œufs pour tout le monde. Mais Dieu il a demandé aux animaux de remplir la terre. Pareil pour les poissons. Les poissons ils pondent beaucoup d'œufs en même temps. Et en fait Dieu il a fait tout ça pour nous. Et donc tout suffit pour notre bonheur. Tout ce que Dieu il a créé ça suffit pour notre bonheur. Et aussi chaque chose en son temps. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu t'a donné, ça suffit pour que tu sois heureux. Donc, il faut que tu sois heureux avec ce que tu as. Tu es parfait comme tu es. Et donc, n'essaie pas de changer la couleur de tes cheveux ou la couleur de ta peau. Parce que Dieu, il t'aime déjà comme ça. Et si par exemple, tu cherches un mari, eh bien, n'aie pas peur de ne pas en trouver un. Parce que tu es déjà parfait. Tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, au final, quand Adam et Ève ont été créés, ils ont vécu en paix, ils ont vécu tranquille et paisiblement parce que Dieu avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 27 juillet 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sotra vitisika tao anatin'izay famotinana toriteny zay makasitraka indrindra fity ary dia Andriamanitra manakirepasomina ane amaly fitianao amin'ny asa zay vitanao teto indray androany ary matoky sy mino aho fa nampahery olona zay mety tsy mahazo telo gasy izany zavatra nataonao teto ny famotiana amin'ny teny frantsay dia mba azony olona inona ary zany zavatra mba resahan zareo amin'ny fandarana isakariva misy olona 50 mahery io Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany mba lasana mpavomalala. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo. Fa raha ohatra hoe ifity ihany ny amintsika teo dia tonga dia fity indray ny teny anaty toriteny andao mba ilalantsika feon'olona hafa aloha. Alléluia. Dia izao misy fijona vavolombelona izay ho ataontsika androany enoantsika kely. Fijona vavolombelona izay ataon'ny ranambavitsika mihaja. Alléluia. Ranambavitsika mihaja zay vadin-drahalahy ranambavy mihaja moa Jesosy mahery ny anaran'ny fantiny eto. Mora Alain asan'ny apôstôly ny fantiny eto. Dia mba hitondra fijona vavolombelona ho antsika izy ka manasa antsika rehetrarehetra mba hihaino Ore ianao an'izay fijona vavolombelona zay dia isika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mino finaritra nareo ao aoriana ampisehoana anareo ihany ny sarin'ny ranambavy mihaja. Tsy dia fakaiza amin'ny sarin'ny ranambavy Erika izy satria dia zokiny ranambavy Erika raka i ranambavy mihaja. Tahiny tompo ary tsika mino finaritra daholo rehefa tsika mihaona eto anaty toriteny. Tahiny tompo ranambavy mihaja anao ny fitenenana. Andriamanitra izay miasa eto amintsika zany ny salika vavolombelona ary tena marina mihitsy araka ny toetiny pasteur zay hoe tsy fandarana tokoa dia hoe mahafahory koa fa raha nanao enregistrement ny clip kely vao atao eto zany zay tamin'ny tamin'ny alarobia dia misy zavatra nitranka tena hoe nampiaiky an'izany atao hoe herin'Andriamanitra miasa zany ny ravana rehefa nanao any clip kely tsika ity zany zay
Naravavy anankiray dia misy zavatra nitranga teo amin'ilay toerana manodidina. Misy aty be izany teo amin'ilay tanàna, misy olona dia hifamono ry havana. Dia rehefa hoe hifamono ireo olona ireo dia izay eo am-panaovana an'ilay clip izany dia mitapatapa be miaraka amin'ny tenin-dratsy sy fampiseho masoandro ny pasiany rehetrarehetra le rahavavy io, le ana vehivavy io izany ry havana hoe andeha hamono an'ilay olona ao amina tokantrano anankiray, satria misy ohatran'ny hoe fifandirana tamin'ny resaka zanaka izany tao entre zareo. Dia nisotroan'ilay vehivavy toaka ny voan'ny rongony izany fa hoe tena andeha hamono an'ilay olona ao amin'ilay trano izy. Dia efa nitapatapa be dia nivoaka moa ilay rahavavy anankiray nanaovany an'ilay toerana nanaovany an'ilay clip sika dia nampandriana azy, niteny anazy hoe efa inona ny zavatra mitranga. Fa misy inona hozy izy dia hoe resaka kizy izany ilay ady tao, resaka fanambanimbaniana dia zakan'ilay vehivavy dia nisotroany toaka dia nifohany rongony. Dia hoe andeha hamono izy dia nitenen'ny rahavavy moa izy hoe mba miangary aho izy efa nitapatapa aloha fa izay mbola manao vavaka, misy zavatra ataonay ato dia mba iangaviana mba tsy tapatapa be satria heno any amin'ilay zavatra atao daholo. Dia rehefa resahan'ilay rahavavy izy dia izaho izy mba hivavako amin'izany vavaka ataonareo izany. Dia miditra tao amin'ilay trano moa ilay vehivavy io dia teny niresaka tamiko ny rahavavy. Somary elana tsiny fa ambany dia ambany moa ilay feo dia tena efa tena ataontsika ambony mihitsy izany. Izay ny farany azo ambony indrindra azo atao amin'ilay izy fa dia izao ny ataontsika averina kely ngamba izy dia mba herinareo hatramin'ny voalohany dia amin'izay azonareo rehefa andeha ilay tantara. Fa raha ny volume aloha dia elana tsiny indrindra fa izay ny tena farany ambony indrindra amin'ny volume izay azo alefa amin'ilay izy. Ka dia tahiny tompo samy mihaino finaritra tsika rehetrarehetra na dia somary ambanimbany ary. Tsy vavolombelona kely amintsika mianakavy tsirairay avy eto amin'ity androandroana ity manoloana ny herin'Andriamanitra izay miasa eto amin'ity fiangonana ity izany no ijoroako vavolombelona. Ary tena marina mihitsy araka ny toriteny pasteur izay hoe ity fandarana kelitsika ity dia tena hoe mampahorona dia volo tokoa. Fa raha nanao enregistrement ny clip kelitsika izay ho atao eto izany izay tamin'ny alarobia dia misy zavatra nitranga tena hoe nampiaiky an'izany atao hoe herin'Andriamanitra miasa izany ny ravana. Rehefa nanao any clip kelitsika ity izany izay tena rahavavy anankiray dia misy zavatra nitranga teo amin'ilay toerana manodidina. Misy aty be izany teo amin'ilay tanàna, misy olona andeha hifamono ry havana. Dia rehefa hoe andeha hifamono ireo olona ireo dia izay eo am-panaovana an'ilay clip izany dia mitapatapa be miaraka amin'ny tenin-dratsy sy fampiseho masoandro ny pasiany rehetrarehetra le rahavavy io, le ana vehivavy io izany ry havana hoe andeha hamono an'ilay olona ao amina tokantrano anankiray, satria misy ohatran'ny hoe fifandirana tamin'ny resaka zanaka izany tao entre zareo. Dia nisotroan'ilay vehivavy toaka ny voan'ny rongony izany fa hoe tena andeha hamono an'ilay olona ao amin'ilay trano izy. Dia efa nitapatapa be dia nivoaka moa ilay rahavavy anankiray nanaovany an'ilay tany toerana nanaovany an'ilay clip sika dia nampandriana azy, niteny anazy hoe efa inona ny zavatra mitranga. Fa misy inona hozy izy dia hoe resaka kizy izany ilay ady tao, resaka fanambanimbaniana dia zakan'ilay vehivavy dia nisotroany toaka dia nifohany rongony. Dia hoe andeha hamono izy dia nitenen'ny rahavavy moa izy hoe mba miangary aho izy efa nitapatapa aloha fa izay mbola manao vavaka, misy zavatra ataonay ato dia mba iangaviana mba tsy tapatapa be satria heno any amin'ilay zavatra atao daholo. Dia rehefa resahan'ilay rahavavy izy dia izaho izy mba hivavako amin'izany vavaka ataonareo izany. Dia miditra tao amin'ilay trano moa ilay vehivavy io dia teny niresaka tamiko ny rahavavy
mety hoe hivavaka eraka amintsika hono izy dia izany teny hoe tio tsy hivavaka fa anaovantsika an'ilay tournazy anaovana an'ilay clip dia tsisy olona afaka ampidirintsika hafa ao anatin'ilay clip zay izy zany hoe hiditra eo amin'ilay zavatra eo mihitsy hoe za koa mba mahay manao clip mahay manodidy be dia ilay izy tsisy olona afaka hiditra ao anatin'ilay clip fa tsy izay moa amin'io izany miaraka amin'ny t-shirt akira-dreo manao ilay fandaharana dia rovavy izy miditra teo ilay rovavy famono zany iny dia hamono ny olona io dia tomany moa izy sady hoe za kompanina sotra ohatran'izany tomany be ilay vehivavy ry havana dia tena hoe gogogona moka ny alahelony teo zany dia vao nahitanay izy dia za izy nge mivavaka za tsy toetraka izany manao raha za vao nanana olana be dia za nijaly za ohatra ohatran'izao taraina ny problème teo dia vao nahita izy zany ny herin'Andriamanitra hoe taty anatinay tsy izay no nandoha dia ny ankoatra izy nandohalika hoe za hivavaka izy Jesosy ny asan'Andriamanitra teo sady nandohalika no mivavaka no an-dranomaso izy dia izay moa zany samy mijery hoe ahoana fa naninona dia za izy ny amin'ity fandaharana ny amin'ity vavaka ataonareo ity dia tsy hamono an'ilay olona ao indray aho zany ho fanazako an'ity vavakanareo ity dia tena hoe akory ny fahagaganay avana hoe tena lehibe Andriamanitra satria olona andeha hamono olona olona andeha hifamono kanefa noho ny amin'ny hoe nanao clip fotsiny izay ry havana fa tsy hoe nanao fotoam-bavaka na nanina fa dia hoe nandefa an'ilay hirantsika iny izay hoe feo ampandresy iny moa zany dia eny teo daholo satria hoe manaraka an'ilay hira dia tena nandohalika izy dia rehefa nandohalika izy dia nitaraina nitomany teo dia nivavaka nataonay zany nivavaka ho anazy aloha hivavaka ho anao ny amin'izany zavatra izany dia vita mivavaka dia nasotsotranay moa izy miarahaba teo misotra betsaka fa zaho izy izay hiavana amin'ilay olona fa tsy andeha hamono an'ilay olona amin'izay fa adiny ankizy fa hifandray amin'izay izay dia avy eo moa izy lasa ihany dia ataony clipn'ilay vidéo dia niteraina Jesosy satria tena hoe Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompontsika satria mbola tsy fotoam-bavaka ry havana nataonay fa mbola clip fotsiny dia efa tena hoe orony dia volo teo anoloan'ny herin'Andriamanitra izay miasa eto amin'ity fiangonantsika ity dia izay nijoroako vavolombelona amintsika tsiraray avy eto mba tena hoe atoky an'Andriamanitra satria tena Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra efa vahantsika ary mahery ny Andriamanitra efa vahantsika dia voninahitra verina amin'ny Jesosy iray izany satria izy miasa tao am-pony vehivavy io nampitsahatra ny korotana tena hoe Andriamanitra ny filaminana tokoa ny Andriamanitra tsika fa tsy Andriamanitra ny fikotranana dia teo androan'izay dia mba manambarana azy amin'izany Andriamanitra izany izay ary izy koa efa mahalala an'Andriamanitra fa vao fatotra ilay toaka sy ilay rongony dia nonay ry havana fa niasa tao amin'izany vehivavy izany Andriamanitra dia voninahitra dia an'i Jesosy irery ihany Alleluia. Alleluia. Sorantsika an'Andriamanitra izany ary misaotra ny ranabavitsika mihaja isika izay fijona vavolombelona izay mahafinaritra fa rehefa manatrika amin'ny toerana anankiray Andriamanitra dia tsisy fikorontanana fa tena misy filaminana ary misaotra ny ranabavy mihatsika ny zanazany fijona vavolombelona izany zavatra tsy takatry ny saina tokoa misy olona tezitra be mihitsy eo dia tournagena clip kely fotsiny ataontsika tsika mantsy zany ny eto amin'ny fandarina andramoka izao misy zavatra kely ho ataontsika fa rehefa tonga ilay vokatra dia asehoantsika eto ihany ilay izy misy zavatra kely karakaraina atao amin'ny groupe dia samy mba mikarakara kely manao an'izay ny olona ny mpikambana eto dia mifanaovana an'izay fotsiny zany dia efa ampinanatrian'Andriamanitra teo dia afaka nampitony ny ady nampitsahatra ny ady tsisy ranandrika tsisy enana foy tsisy olona nigadra tsisy olona namono olona ary tsisy olona maty fa tonga teo Jesosy nandamina zany ka mampahay antsika izany rehetra zany antsika hiteny foana hoe tena mahery sady velona ny Andriamanitra tompontsika eto raha lasana vavy malala ko dia mahereza isika rehetra misaotra ny ranabavitsika mihaja ny joro vavolombelona tamin'izay ho an'i Jesosy avetsika amin'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia.
tsisy ery ny toka sy ny rongony rehefa Jesosy no miasa ry havana malala. Halleloia. Isaorantsika azy izany rehetrarehetra izany. Hiditra ny ten'Andriamanitra ary tsika ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny fititsika amin'ity androany ity dia manasina rehetra ary mba hihaino finaritra amin'izao fotoana izao. Halleloia. Tao ary rehefa vonona ity dia alefantsika ny tely. Halleluia. Ao ary vonitsika miandriketsika azafady ao ary eno ten'Andriamanitra atsika dia zavo moa zany iverina eto miraberatra rehefa avy eo fa ifity aloha no hiditra hitondra ny ten'Andriamanitra dia iverina eto avy eo mamiraberatra ny ten'Andriamanitra koa dia meno finaritra ary isika rehetrarehetra tay tompo fity anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Tain'i Jesosy dada dia fifaliana ho ahy indray ny mizaran'ity ten'Andriamanitra ity amintsika rehetrarehetra izay mihaino ny fandaharana vavaka fiambenana. Ny ten'Andriamanitra itsika ifampahery androany dia hitantsika amin'ny Exodosy 9:7-10 ka hatramin'ny 12. Exodosy 9:7-10 ka hatramin'ny 12. Vakitsika soramandry amin'ny anaran'i Jesosy. Faefatra ny lalitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro handefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao ary ny tranonao. Dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egiptiana sy ny tany izay itoerany koa. Amen. Hijanona eto alohantsika. Eto zany Andriamanitra dia nilaza tamin'ny Farao momba ny loza faefatra izay anjo ny Egiptiana dia ny lalitra zany. Dia amin'ny mahaloza azy dia tsy hoe lalitra anankifolo na 20 anatin'ny tranon'ny Egiptiana iray fa mety lalitra manjatony mihitsy zany amin'ny mahaloza azy. Fa vakitsika zao ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fahavahako amin'izany andro izany ny tany Gosena izay itoeran'ny oloko ka tsy mba hisy lalitra ao mba ahafantaranao fa izao no Jehova afovoan'ny tany. Halleluia. Amen. Teto zany Andriamanitra dia andeha hamely ny Egiptiana amin'ny alalan'ny lalitra marobe. Fa ozy Andriamanitra hoe fahavahako amin'izany andro izany ny tany Gosena mba ahafantaranao fa izao no Jehova afovoan'ny tany. Halleluia. Dia andeha hamely ny Egiptiana amin'ny lalitra Andriamanitra fa ozy Andriamanitra hoe tsy ho voakitiky ny lalitra na dia iray aza ny zanak'Israely satria zareo dia oloko satria za dia mitoetra anatin'ny tany Gosena. Halleluia. Dia izany fanavahana izany ry havana dia nilaina ho an'ny Farao voalohany indrindra satria Farao hatramin'izay dia nieritreritra hoe za no Andriamanitra tsy misy mahatohatra anahy satria za efa nanandevo ny zanak'Israely nandritra ny 400 taona dia za no mahery indrindra. Zany nieritreretin'ny Farao nandritra ny 400 taona. Fa zany fanavahana zany dia mba ahafantarany Farao fa kay izy tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra. Kay Andriamanitra ny Andriamanitra izay tompon'ny reto olona nampalahelo kely reto kay Andriamanitra zareo tena mahery lavitra noho za kay za tsy mahatohatra anazy. Halleluia. Dia ianao koa rehefa tonga anaty fahamarinana dia tsy maintsy asandatra Andriamanitra foana ianao na dia olona nampalahelo kely azy ianao taloha dia tsy maintsy asandatra Andriamanitra ianao mba ho hitany fahavalonao fa misy fanamahery ao anatinao. Mba hitany fahavalonao fa ny Andriamanitra ao dia tena lehibe ary mahery ary tena tsisy tahaka anazy. Halleluia. Dia zany fanavahana zany ihany koa dia nilaina ho an'ny zanak'Israely.
satria nandritra ny 400 taona ny zanak'Israely no nadevozan'ny Egyptianina. Dia nandritra ny 400 taona zareo no ory nijara zareo nandritra ny 400 taona dia tamin'izany dia tena tsy nitsahatra zareo niantso an'Andriamanitra, niantso vonjeo foana zareo. Fa nandritra ny 400 taona Andriamanitra dia mbola tsy namaly. Mbola tsy namaly Andriamanitra dia noho izany dia mety nieritreritra ny zanak'Israely hoe efa nandao antsika angamba Andriamanitra efa tsy momba antsika intsony Andriamanitra, efa nariana Andriamanitra tsika satria firy taona izay no nivavaka tamin'Andriamanitra, niantso an'Andriamanitra izy mbola tsy mamaly foana. Fa izany fanavahana izany dia mba hahafantara ny zanak'Israely fa kay Andriamanitra tena Andriamanitra mihaino vavaka ary Andriamanitra mamaly vavaka ary kay izany Jehovah Andriamanitra izany kay izy momba anay fa tsy momba ny Egyptianina. Halleluja. Dia tsika koa ry havana rehefa tonga anaty fahamarinana dia tsy maintsy ampahita an'Andriamanitra foana tsika hoe Andriamanitra tena mitoetra ao anatin'io fahamarinana io amin'ny alalan'ny fanasitranana, amin'ny alalan'ny fahagagana, amin'ny alalan'ny zavatra maro. Dia ohatra hoe tsika rehefa tonga tanatin'ity fandaharana ity dia nakatoa ny didin'Andriamanitra tsika, nihaino ny tenin'Andriamanitra tsika dia nakatoa azy dia hitantsika marina vokatra. Nisy olona nanana olana dia nivaza ny olana izany noho ny fahamarinana. Nisy olona tena narano mafy fa sitrana noho ny fahamarinana. Halleluja. Tsy maintsy ampahita an'Andriamanitra foana hoe io ny lalany marina mba hahafahanao mijanona eo, mba hahafahanao mifikitra amin'izany fahamarinana izany satria efa hitanao ny fahagagana izay vita amin'izany fankatoavany didin'Andriamanitra izany. Halleluja. Dia ianao ry havana rehefa hitanao fa tena nahita vokatra ianao tamin'ny fankatoavana ny fahamarinana, fankatoavana ny didin'Andriamanitra, rehefa hitanao fa tena niova ny fiainanao noho izany, noho ny fankatoavanao ny didin'Andriamanitra dia aza mialo eo intsony. Aza mialo eo intsony satria ny fahagagana izay efa hitanao dia mbola hitohy foana raha vao mijanona anaty fahamarinana ianao. Andriamanitra tsy lany fahagagana ary raha mifikitra amin'Andriamanitra foana ianao dia ho asehony anao foana ny voninahiny. Halleluja. Ny zanak'Israely satria zareo dia olon'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia nitoetra tao amin'ny taniny zareo dia tsy loza folo ihany no hitany fa hatramin'ny ranomasina mena dia hitany ny sokatra manoloana zareo satria zareo dia olon'Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia nijanona niaraka tamin'izareo foana. Dia hatrany amin'ny tany efitra ihany koa dia nasehon'Andriamanitra ny zareo ny voninahiny tamin'ny alalan'ny ohatra hoe mana nilatsaka avy tany an-danitra ohatra. Dia ianao izany raha vao fantatrao fotsiny hoe anaty fahamarinana ianao dia aza matahotra fa tsy ho arian'Andriamanitra mihitsy ianao, na dia anaty tany efitra azy ianao dia aza matahotra fa izany tany efitra izany dia mbola hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny aminao satria ianao dia efa mankatoa azy, satria ianao dia efa manaraka ny diany mankatoa ny didiny. Halleluja. Dia aza manahy ianao dia rehefa fantatrao fa anaty fahamarinana ianao dia rehefa mandalo ady ianao dia aza misalasala intsony, aza manontany tena intsony ianao hoe efa narian'Andriamanitra ve za atao mandalo ady narian'Andriamanitra ve zany ny zavatra tsy nety nataoko ve? Andriamanitra ve tsy momba antsony? Rehefa fantatrao fa efa anaty fahamarinana ianao dia azo antoka fa Andriamanitra tsy hanary anao mihitsy. Ny Andriamanitra momba anao foana anaty tany efitra na anaiza. Halleluja. Ary ny zavatra mahafinaritra indrindra dia rehefa mankatoa ny didin'Andriamanitra ianao dia fantatrao fa ho tonga anaty tany Kanana ianao. Halleluja. Ho tonga an-danitra ianao satria ianao dia mankatoa ny didin'Andriamanitra. Halleluja. Dia mahereza antsika rehetrarehetra izay mandalo ady amin'izao fotoana izao. Mino fa nampaheranao ity toriteny ity dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany dia tainy Jesosy. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny fititsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay. Dia Andriamanitra manankarena pasoavana any mamy fitianao fity tombosa dia mitombofa soavana dia atao foana asan'Andriamanitra fa izay ny tain'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy.
raha misy mbola tsy narabaiko nareo a milohan'ny hanomezantsika ny tenin'Andriamanitra dia arabaiko. Izy zany mbola mety tsy voaravako teo fanarabaiko teo regny ambe Jonathan efa narabaiko teo a Kotany lamo efa narabaiko a efa narabaiko teo zany nareo. Dia misaotra ny fetitsika dia Andriamanitra hamaly fitianao a tamin'ny asa izay nataonao teto a dia mitombositra dia mitombo fahasoavana fity. Exodosy a toko valo no vakiny tamintsika teto androany. Exodosy toko 9 a 7:20 fa za kosa maky a ny 9:9 hatramin'ny 20 ho vakiko daholo a amin'ity androany ity anatin'izao amelabelarana izao. Misaotra anareo koa mampahery an-dry zareo foana fa za miteny foana hoe mampahery an-dry zareo ny teny izay avoaka anareo a, mampahery an-dry zareo matoka an-dry zareo a mbola azoto be indray ianao androso a anao ny tsaratsara kokoa an-dry zareo. Alleluia. Exodosy toko 9 7:20 hatramin'ny 20 no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Jehovah Soramandy dia niloza fahefatra ny lalitra. Hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mifoaza maraina koa ka mitsangana rehetra ny Farao. Fa indro ivoaka ho any amin'ny rano izy ka lazao aminy hoe zao no lazain'i Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa rehefa tsy mandefa ny oloko ianao a dia indro any dia efa lalitra betsaka amelanao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina sy ny tany izay toerany koa. Mazava ho azy fa fantatr'Andriamanitra fa tsy hanaiky i Farao satria Andriamanitra na dia zany aza dia nanamafy ny fon'ny Farao. Navelan'Andriamanitra ho mafy ny fon'ny Farao a satria raha tsy mafy ny fon'ny Farao tsy afaka nampisehoan'Andriamanitra ny heriny fa mbola manana zavatra folo famaizana folo Andriamanitra tiany aseho ary namafisiny ny rahafangeravana tsy namafisin'Andriamanitra ny fony a tany amin'ny loza voalohany dia efa neritreritra, loza faharoa efa nangovitra ary loza fahatelo tsy vitany intsony dia tena efa nilefitra izy. Fa hitanao isaky ny avy misy loza dia inona foana nataon'ny Farao? Verina mafy fondra izy. Any foana nataon'ny Farao? Verina mafy fondra izy. Namafisin'Andriamanitra indray. Hoy izy Andriamanitra mbola tsy ampy a, mbola misy zavatra folo tiako aseho anao, ahafantaranao marimarina tokoa, tsy edinao sy ny taranaka fara-mandimby hevitra intsony ny amin'izany atao hoe anarako Jehovah Andriamanitra zany. Misy fotoana tsika manana fahavalo, misy fotoana ny fahavalontsika ohatry ny amafisin'Andriamanitra zany ny fony. Hoy izany za mba mivavaka ahy vola masika be ilay fahavaloko, amafisin'Andriamanitra ny fony ary aza gaga ianao, aza matahotra fa tsy maintsy ho avy ny amam-pofon'Andriamanitra fa manan'Andriamanitra velona ianao anatin'io ady izay lalovanao io. Alleluia. Dia mahereza fa fomba ny fahavalo ny mafy. Raha manana ady ianao amin'izao fotoana izao ka fahavalo eo anoloanao, dia tena mafy be ilay izy. Ataon'Andriamanitra mihitsy zany. Fa tsy mafy mandrakizay akory io. Mandrapahitany ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Alefa amin'izay ary ilay teny, alefaso ny oloko hanompo ahy. Fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro any dia efa lalitra betsaka amelanao sy ny mpanomponao sy vahoakanao ary ny tranonao dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina ary ny tany izay toerany koa. Reto lalitra reto dia lalitra tsotra ny lalitra hitantsika reto amin'izao isan'andro. Misy miteny ny mpandinika hoe tsy lalitra tena lalitra fa kalalao. Misy miteny indray hitanao hoe lalitra ilay fihatra ireny, ilay lalitra tena manaikitra, lalitra tena mitroka raha, tena manaikitra, mijaly mihitsy ny olona tratrany. Izy rehefa nahita fihatra, lalitra ngeza be ohatry ny any dia tena mihinana. Ary tsy anankiray, tsy zato, tsy arivo. Za mihitsy fa tena manalinaly mihitsy, amanetsinetsiny mihitsy lalitra tena maizina ny lanitra. Lalitra be dia be tonga traiza amin'ny toerana rehetra misy anao. Manao antsika rehefa matory dia misy lalitra anankiray eo amin'ny efitranao atoriantsika, tsy manelingelina be antsika fa mijaly ngeravana. Ny Egyptianina tamin'izany andro zany
resy fotsiny hoe lalotromby ohatra ny zay teny Marie José mihitsy le izy lalotromby to de manaikitra ireny mihitsy ry fampiazako tsy lalitra tsotra le mihinana manga reny hoe lalitra mitsangitranga sakafo fa tena lalitra tena mampahory de sady mampahory any mihinana no tsy mampatory matory ianao amin'ny alina lalitra ray rao tsy ahitanao bzzz tsy ahitanao tory efa tsy bzzz tsony za fa bzzz ampitongray ampitomboy arivo ampitombo ray alina reny ny zavatra nitrany zany nampahory zanak'izy ny Egyptianina ary reto lalitra reto de lalitra nirahana mihitsy hanao mission ny mission an'ireto lalitra reto de hoy ny ten'Andriamanitra hoe andefany koa amely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao de ho feno lalitra ny tranony Egyptianina sy ny tany zay itoerany koa zao zany zavatra nitranga tamin'io ny tanànany tranony Egyptianina ny tanànany pitretrany Egyptianina nisy lalitra fa raha nisy Egyptianina koa zany ohatra nila ravinahitra taty andafy ohatra zany de voazan-ten'Andriamanitra fa ny vahoakanao tranonao ho feno lalitra ny tranony Egyptianina sy ny tany zay itoerany koa na nisy Egyptianina zany lasa nitsokany Madagasikara de gaga ny olona bzzz feno lalitra manodidina na ny lafina tany anaty lapasoa na ny lafina tany ampasana azy de any am'izay tany itoerany no ten'Andriamanitra de misy lalitra manana mission zany reto lalitra reto de ny anafika ny Egyptianina ary lalitra mahay mamantatra hoe Egyptianina ty na tsy Egyptianina raha nisy Syrianina zany to na Malekita mety tsy matonina fa Egyptianina ny mission eto ary ianao azagaga fa ny miaramila ny lanitra kely avy na manana mahafantatra tsara ny tokony ataony amin'ny adinao io hoe zany tena mampahely antsika rehetrrehetra mihitsy fa ny ino izy ty ny tafiky ny lanitra Andriamanitra rehefa mampahely atsika rehefa anafaka atsika anaty ady de tady dur avana malala fa fantatra Andriamanitra ny tokony ataony ary fantatr'ireo fahavalo ireo ny zavatra tokony ataony izay tsy tokony ananantsika tahotra tsy tokony ananantsika tahotra ny amin'ny fomba fitantaran'Andriamanitra ny adytsika sy ny fiainatsika mahafantatra ny tokony ataony reny zay irahan'Andriamanitra eo de mahafantatra ny tokony ataony lalitra mahalala ny zavatra tokony ataony ny toerana tokony alehany ny mission tokony alehany raha mba manana devoly kely miaramila kely reny ny devoly raha manana an'ireny devoly kely miaramila reny ny Losifera tadidio Andriamanitra manana mihoatra lavitra ny reny ary n'Andriamanitra azo ny ampiasaina daholo rehefa ampahory ny fahavalony Andriamanitra rehefa ampahory ny fahavalony zanany azon'Andriamanitra irahana daholo ninona zay eo azon'Andriamanitra irahana fa teto aloha lalitra ny voahiraka ny loza faefatra de reny am'le zzz tonga ny lalitra be dia be de zao ny zavatra mitranga rehefa misy ady mandinika nareo ohatra misy ady ohatra samy tsy mihinan-kanina daholo tsisy sakafo de ny olona re samy tsy mihinan-kanina daholo de maivamaivana aminao kokoa le ady noho ny hoe ny olona tsisy maninona mihinana aradalana fianao reny tsy mihinan-kanina raha ohatra zao misy grevy ny taxi be na misy grevy nyreny bus isan-karazany reny de tsisy bus mihitsy de miara-mandeha tongotra daholo ny olona de miadana ny tsy manam-bola maivana tampokaminy le fandehanana ny tongotra no tsy fisimbola zay hoy ny olona rehetra ty samy mandeha daholo fa ny Egyptianina tsy mba ohatra zany satria zao ny zavatra tranga karazan'olona roa ny seho teto Egyptianina sy ny zanak'Israely ahoana toy an-ten'Andriamanitra ao amin'ny andininy fahavalo ny fafito ambin'ny folo le hoe raha tsy mandefa ny oloko anao de indro andefa lalitra betsaka mely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao de ho feno lalitra ny tranon'ny Egyptianina sy ny tany rehetra zay toerany koa andiny fahavalo ambin'ny folo fa havahako misy zavatra havahana zany eto
miala amrehetrarehetra atokana avotana alleloia sarahana aisaka alleloia amena misy an'izany eto ry havana malala misy etsika zay ataon'Andriamanitra mahafinaritra misy mpanompon'Andriamanitra zay miteny hoe Andriamanitra de Andriamanitra tsy manavakavaka fa Andriamanitra manavaka. Samy hafa ny manavakavaka sy ny manavakavaka zany tsy tiako hay iry tsy tiako satria ohatry zao ty tsy tiako satria ohatry zao manavakavaka mpanavakava-borokoditra manavakavaka mividy legioma nareo raha nabavy voatabia sy ny voankazo de manavakavaka ny fantany fa manavaka kosa ianareo ao anatin'ireo manavakavaka zany ty tsy tiako ty ohatry zao fa ny atao hoe manavaka de am'ireo rehetrarehetra ireo na tiana na tsy tiana niza n'inona anaran'ireo de misy avahana ao anatin'ireo esorina atao mba hita tombontsoa manokana avahana iara-Jesosy ka teto de zao ny tenin'Andriamanitra fa avahako am'izany andro zany kosa ny tany gosena zay toeran'ny oloko ka tsy mba hisy lalitra ao ahafantaranao fa zany Jehova avoan'ny tany de asiko fivavahana amin'ny oloko sy ny olonao ataoko asiko fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao raha pisy ny asian'izany famantarana zany de nataon'Andriamanitra izy andiny faharoapolo ary nataon'i Jehova zany ka de nisy lalitra be dia be tao amin'ny tranon'ny Farao sy tao amin'ny tranon'ny mpanopony ary tany amin'ny tany Egyptiana rehetra de simba ny tany noho ny lalitra. Andriamanitra manavaka ary za ty ampahary anao androany fa Andriamanitra te hanavaka anao. Jerenao tsara fa ozy Andriamanitra hisy lalitra amin'ny tany anankiray ohatrany hoe eto Frantsa zany fa misy parti kely tsy tafavoakako moa le saritany fa afaka nasiana saritany kely nampisehoana anao hoe ohatrany ahoana moa zany paozin'izany tanàna zany ohatrany hoe ty boribory ty Egyptiana Egypte de kole kely amin'io entre ny Egypte sy ny tanàna Filistine zany no misy tanàna kely anankiray kely atao hoe Gosena hoy tena zany rehefa ho avahako kosa amin'izany andro zany ny tany Gosena zany hoe misy tany faritany anankiray nomena baiko ny lalitra ato tsy azonareo hidirana ze tompoko indray eo fa zany ny idirana hoe any amin'ny Egyptiana lasa daholo tany anankiray tsy azo hidirana fa maninona io tsy azo hidirana arovan'Andriamanitra satria nahoana misy ny tinga ao zay misy ny oloko io tany Gosena io afaka itsika any amin'ny Genesis inga makitsika any amin'ny Genesis toko 5:7 de io tany Gosena io sady nisotro rano kely any za fa somary mangatete kely fa mafana ny andro sady mijery antsika Genesis toko 5:7 sokafatsika ny baibolitsika azafady toko. Alléluia. Ilaina ny misotro rano. Genesis toko 5:7 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Andao andininy 7 vakitsika Genesis toko 5:7 andininy 7. Andeha miakatra fainga nareo any amin'ny kaiky de lazao amin'ny zao ny tenin'i Josefa zanakao efa nataon'Andriamanitra ho tompony Egypta rehetra ka midinaka aty amiko fa aza mijanona. De olona eo amin'ny tany Gosena ianao ka ho eo akaikinao ianao akaikiko ianao sy ny zanakao sy ny zafinao ary ny indray manosonao sy ny sy izay rehetra mba amin'izay rehetra anananao. Io tany Gosena io le tany nomeny Farao an'i Josefa ipetrahan'i Josefa sy ny ankohonany. Zany Gosena zany de tanàna niavaka ao Egypte. Tanàna niavaka satria zao tanàna mahavokatra be mihitsy izy io
tena mahavokatra ary tena maitso mahavana daholo, tena tanàna mahavokatra be mihitsy. De misy rano eo aminy eo, de andalovana reny rano eo akaikiny eo, zany hoe tena tsara toerana be mihitsy ny tany io. Raha ny Madagasikara zany efa vidiny-karana ohatra, sy tany tena efa namidy fanjakana tamin'ny karana io raha tany Madagasikara zany ohatra, efa olona hafa ny tompony io. Fa tany tena mahavokatra ary ny zavatra nidikany hoe Gosena, izy moa teny Egyptianina. Ny Egyptianina no nahafantatra ny mahatsara ny tany io ary de nomeny Farao, na de tsy tokony nomeny Farao ary. Iretiny hoe arena ao anatin'ny taninao zany ohatra zany tsika, ohatra hoe manana toerana anankiray mahafinaritra be zany tsika ny Madagasikara, ohatra hoe ohatra hoe Nosy be na Nosy izany tsy hitan'ireo tsara plasy tsara be ny Madagasikara. De jerenao tsara fa nikasian'Andriamanitra Farao tamin'izany fotoana zany, de efa nomena hipetrahan'ny Josefa sy ny ankonany ny tany Gosena. Ary zao no tena zavatra andikan'izany teny hoe Gosena zany de hoe toeranandro, misy karazany telo ny heviny. De atao hoe Gosena de hoe toeranandro, zany hoe toerana misy masoandro, zany hoe toerana mazava, toerana mafana. Zay no dikany hoe Gosena ny ray. Ny dikany faharoa de zao tany mampahery, toerana mampahery, toerana azahoana hery, toerana isehoan'ny hery. Zany ny heviny faharoa ihany koa zay. De ny fahatelo de hoe tany mahavokatra na tany mandrobona. Mandrobona zany ny zava-maniry eo. Hevitry ny teny atao hoe Gosena daholo. Ary tena mahavariana fa tao amin'ny toerana io no nialehibiazany zanak'Israely. I Jakoba sy ny taranany de efa olona nitahin'ny tompo. Fa rehefa tonga nosarika nifindra tany Egypta de mipetraka tao Gosena, de voameny tombo tao anatin'ny fotoana fohy ny fananana toeram-piratana satria nahavokatra be mihitsy io tany io. Nahavokatra be mihitsy zany tany zany. De tanteraka hoe tany nampahery, niana hery. Tao Gosena nge kipetraka revana ny zanak'Israely no natonga ny Farao natahotra hoe ho resiny reto tsika le faraniny fa ndao reo atao andevo, niainga ny fanandevozana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, na andevoziny Egyptianina satria natahoratra mbola hitombo ny tombony. Fa tena nitombo hery, tena nahavokatra. De jerenareo any amin'ny Exodus 10. Rehefa tonga ny loza fa Exodus 10 andininy fa 13. Eto amin'ny Exodus 10 andininy fa 1 masy de ny loza fa 5 ny Ezipito. De raha moa kitsina ny andininy fa 13. Andininy fa 12, Exodus 10 andininy fa 12. De na izy tsy Mosesy na nandrifiny lanitra ny tanany, de nisy Ezipito erana tany Egypta rehetra telona. Ary tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay toerany atelona. Fa ny zanak'Israely kosa misy mazava teo amin'ny fonenany. De iza moa ny toerana misy mazava, inona moa dikany hoe Gosena? Toeram-pahazavana, toeranandro, toerana misy masoandro. De mahavariana fa tsy nilalitra ihany ny tsy tonga tany, fa niaizina koa tsy tonga tany. Satria maninona? Satria efa navahan'Andriamanitra. Mahafinaritra ravana zany hoe olona mbola andevo, fa tamin'ny alohany na andevo azy no efa natokan'Andriamanitra izy. Efa navahan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Efa napetraka Andriamanitra hiataka. Mbola andevo mbola tsy andevo koa reny. Mbola nety ny fiainana de efa natokana. Fa nandalo ny 500 taona na andevo tsy olana. Andevo fa namokatra. Andevo fa tao anaty mazava. Andevo fa tao anaty, andevo fa niana hery. Zany re Andriamanitra efa manavaka. Na de misy fotoana tsika mandalo ady. De zao no tadidinao ny ady misy fa ianao mamokatra ihany. Ny ady misy fa ianao mitoetra anaty mazava ihany. Ny ady misy
Alleloia. Fa ianao mbola mavokatra ihany, mbola miamahery ihany ianao. Zany mahatonga antsika ohatra zao ady firy ny teo anoloantsika. Fa tadidio ve fa natokan'Andriamanitra ianao. Aza mitomany arak'ireo teo, aza manay koresy, aza mba mitomany zany ianao raha naty ady. Fa tadidio fa olona efa natokana ianao. Alleloia. Dia navahan'Andriamanitra. Dia ny lalitra tsy tonga tao. Ary fiainana nafinaritra tao anatin'izany tany Gosena zany a. Toerana vaovao hafa mihitsy. Tontolo anankiray tsisy idiran'ny any ivelany any mihitsy. Ao Egypta misy lalitra, nisy moka, nisy avandra, nisy aretina, nisy vai, fa tsy tafiditra tao Gosena. Satria maninona? Izy Andriamanitra ao a, arovanao. Tsisy an'izany ao. Andramba mitenanao androany. Matetika tsika. Tsisy ninona mihetsika mihitsy zany fiainako zany ka. Ao anaty fiainako teo ohatry milamindamo ohatry ny tsy taiza zay vitahiny. Fa za miteny anao. Fa ny zanak'Israely mipetraka tao Gosena tao ohatry ny tsisy ninona ny tranga. Fa tany ivelany tany tena nisy ninona ny tranga. Loza sy atambo rehetra ny tranga tao Egypta. Fa tsy tonga tao Gosena. Ianao zany. Aza hoe tsisy volaniditra ianao androany dia tsy iderin'Andriamanitra. Fa miderahan'Andriamanitra no tsisy ninona nyseho teo amin'ny fiainanao. Misy tokantrano any amin'izao fotoan'izao a, nindosa fahafatesana ny anankiray tao anatin'ny tokantrano. Natratrany ny accident izy menakavy, natratrany ny arety mandingana izy menakavy, na tsy fantatro misy famoiza-po, misy ady, misy fangaty, tsy fantatro ary. Any ivelany any, be ny zavatra mitranga. Loza folo miseho tany. Fa atao Gosena, mitony fiainana. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsisy loza, tsisy olana, na vokatra foana, ny anahery foana, na zava foana. Tsy tafiditra na lalitra ray ara, tsy tafiditra. Mate onona. Zay mitranga any dia mitranga. Fo tena vanitra hoe any amin'ile vakiny fity teo. Fa ny fahavahako amin'izany andro zany kosa izy tany Gosena izay itoeran'ny oloko. Mba tsisy lalitra. Tsisy lalitra ao na ray ara. Na lalitra diso lalana ary tsy tonga tany. Na lalitra tsy nanana GPS ary tsy tonga tany, tsy very any. Tsy mahazo tonga any ny lalitra. Riavana. Te hanavaka anao Andriamanitra androany. Misy loza folo iseho. Ary efa misy miseho any ivelany any amin'izao fotoana izao. Fa mbola tonga amintsika tena Andriamanitra hoe mbola manavaka anao Andriamanitra. Te hanavaka antsika Andriamanitra. Ary tsy ianao ihany. Teny tena Andriamanitra hoe ny tany ny ao amin'ny tany Egypta, ny tany zareo a, ny tranony zareo a, ny raha tamin'izany efa nisy tomobila zany dia hatrany anaty tomobila, hatrany anaty garazy. Ary na dia anaty frigo anao ary midiran'ny lalitra matatetsika. Feno! Zay toerana lalehan'ny Egyptiana nisy lalitra. Fa jereo a, nen'ny zanak'Israely tao Gosena, volazan'ny ten'Andriamanitra. Fa na dia ny biby fiompy ary. Na dia ny biby fiompy ary. Exodus 4:25 nge vakitsika. Ny aretina fahadimy dia ny aretina tamin'ny biby. Exodus 4:25. Ary Jehova dia hanavaka ny biby ny Israely amin'ny biby ny Egyptiana. Ary tsisy maty zay rehetra any zanak'Israely na dia ray ary. Tsy niondry ao ambala ihany, tsy niomby ao ambala ihany ao Gosena. Misy fotoana mety misy omby na ondry na zavatra zany tafavoaka ny Gosena dia eny amin'ny tany Egyptiana eny no mirokahatra. Dia misy omby maro be eo. Fa tonga dia ao anatin'ny fotoana ny fasan'Andriamanitra amin'izao dia misy omby maty, fa reo mbola misy velona. Reny velona rehetrarehetra eny amin'ny zanak'Israely reny. Satria tena Andriamanitra hoe na dia hanavaka ny bibin'ny Israely amin'ny bibin'ny Egyptiana ary tsy misy maty rehetra ny zanak'Israely na dia ray azy. Amin'ny anaran'i Jesosy tsisy maty ny bibinao, biby fiompinao na dia ray azy. Fa nen'ny olona ny ivelany any, misy maty, miringana. Fa nenao tsy voakitika. Satria nahoana? Satria olon'Andriamanitra ianao. Satria olona navahan'Andriamanitra ianao. Mangatà mihitsy hoe za Andriamanitra, avao aho. Mba ataovy miavaka, atokano anao aho. Ary marina teny vity teo. Fa manokana antsika Andriamanitra satria tsika mitandrina didin'Andriamanitra. Jerinareo a, tamin'ireny andron'ny Covid reny. Teto tsika niaraka teto tsika, mbola reto tsika eto. Ny teny taminareo tamin'ireny, aza mananareo
fa tsisy amintsika eto zany indro fahafatesana amin'ny covid zany tsisy naray areto reto tsika reto aloha mbola tsy nareo olona mpiaraka amintsika mpanao fandarana eto maty ny covid mety hoe ny fianakaviany d'accord a mety misy any fa tadidio koa ny olona nentsika mavaka teto tao anatin'ireny covid reny fa nisy olona efa narary mafy ngery avana teto firy misy zazakely 2 taona misy ramatoabe 90 taona misy vadikely mbola tanora nentsika mavaka teto ary tsika nanome fanampy tena nanana fanampy tsika tsy lavon'io zany tsika tsy matin'io zany alleloia ry havana ny fidiranao amin'ny fahamarinana hitandrina didin'Andriamanitra dia manisika an'Andriamanitra amindranao toerana anokananao ao amin'ny tany kosa ninona zavatra iainanao androany aza diny fanavahan'Andriamanitra io ary rehefa navahan'Andriamanitra dia tsy avelany mahakasika anao ao amin'ny toerana misy anao zany dia tsy tafiditra ao ny loza na mbola nisy loza zato azy tsy nisy nareta aby reny tafiditra tao satria narovan'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tonga ny lalitra fa tsisy niditra tany amin'ny tranon'ny zanak'Israely zany androany zany teteny amintsika rehetrarehetra raha manao hoe tsy mamety aminao ve zany hoe havahan'Andriamanitra zany ozy ke hiditra amin'ny fahamarinana araka teny vity satria ny fidirana anatin'ity fahamarinana ty ngery havana betsaka taminareo ngery havana efa nanotoerina nisanareo taloha ary efa mpanompon'Andriamanitra nge nareo tany amin'ny toerana nisanareo tany am-piangonana tany nivavaka nge nareo sa tsy nivavaka fa maninona tsy mbola nivay any le olana rehefa tonga teto nareo aretina tsy haisitranina irana bavy fontaine lalan'iriny hoe fa nijoro vavoloera tamintsika teto fa olona efa tena tokony efa tsy mitsy olona tsony izy amin'izao fotoana zao fa ninona ny zavatra traka nomboka niditra dia nomboka nitandrina didin'Andriamanitra niditra amin'ny fahamarinana vita ny mariazy sitrana somatsara efa hitako izy maro manao story miaraka amina akanjo mazavalina sy mitondra camion alleloia mitohy ny fiainana maninona no mitohy ny fiainana avahan'Andriamanitra avahan'Andriamanitra manavatena mampiala ny tenany amin'ny zao tontolo zao teparinao androany manao hoe mba tian'Andriamanitra koa ianao ary havana ho avahana any amin'ny Exode 10 andimy varaiky amby 20 mafinaritra be 10 andimy varaiky amby 20 ny loza fahasivy dia ny rasoke any amin'ny Exode 10 azafady andimy fahiny amby 20 dia nandeha ndray zany ny avandra dia vorazantena Andriamanitra fa ny tany Goseny atao amin'ny tany Gosena izay nitoerana zanak'Israely any no mba tsy nisy avandra avy zany ny avandra fa ny mombanao ny tranonao ianao mianakavy na dia mandeha ny an-dalana ianao ka latsaka ny avandra tsisy midona taminao na re tsara zany sa ratsy tsara zany sady mahafinaritra satria maninona satria navahan'Andriamanitra ny zanak'Israely zany raha ny tehiteny aminao hoe te hanavaka anao Andriamanitra te mba hanavaka anao Andriamanitra ivoaka daholo ny loza avy amin'Andriamanitra fa mangatantsika mangata ianao mba hitoetra ampitoeran'Andriamanitra amin'ny tany Gosena zany ary amin'ny tany Gosena tsy voakitikitika ianao tsy voakitiky ny krizy ianao andao hiafinao mba reratra ny tsoto amin'ny alalan'ny fanaovana ny sitrapony dia za miteny anao aza matahotra krizy zany ianao misy krizy sarotsarotra tena teneniko anao fa ho avy ny krizy sarotra dia sarotra fa mbola teteny aminao aho hoe aiza ny toerana misy anao aiza ny toerana misy anao efa navahana ve anao sa mbola any Egypte raha mbola any Egypte ianao ho avy ny avana fa mety latsaka aminao ihany izy tsaroko ny cyclone na hery be zay tany Madagasikara tamin'izany fotoana tsy tadidiko tsony hoe cyclone iny ka eo an-tokotaninay feno hazo maniry dia tonga ny filazana tamin'ny alina iny hoe kisao
vo tena le fiomanana momba ny rivo-doza fa hiditra androany alina ny rivo-doza lasa mbola tany dia andinika aiza le nataoko zany le tômôbily afeninay satria reo daholo le azo reo le tômôbily zay mivadika tômôbily ny asany dia verevitra le izy raha akisako eto ity dia mianjera le azo ity raha tsy akisako raha akisako eto zay mety azo aferindray ny enjera lasa leo zao ny tenako lasa natory Jehova mpanomponao ah fa hainao no miteny amin'ireo azo hoe tsy enjeriny ambony tômôbily fa fono malena neniko mihitsy loha amin'ny alina misy azo menjera tena hainao mihitsy karaky tena mihitsy misy azo tapaka dia misy midona fa ny fo amin'ny malena ozy ianao ry havana fa mipetraka ohatry hoe tômôbily dia eto misy hazo raha nenjera ty le hazo dia teo dia amin'le tômôbily fa nenjera taty le hazo tarao na fianjeran'ny hazo ary afaka ataon'Andriamanitra menjera ny hazo fa na ny fianjeran'ny hazo ny fitodiky ny hazo azy ry havana rehefa enjery io dia afaka tenen'Andriamanitra tsy any amin'ny zanako tonga ny loza tonga ny zavatra rehetra Andriamanitra miteny tsy any amin'ny zanako manaiky ny devoly anaty tena amintsika rehetrarehetra hoe dao tsika mba hangataka an'izany Andriamanitra mba haroa mba hatokany aho mba hatokany a Jesosy hatokany amin'ny tany kosena mba havao a Andriamanitra ataovy miavaka amin'izay toerana lehako ataovy miavaka Jesosy dia ampitoerao amin'ny tany kosena Jesosy ampitoerao amin'ny tany kosena fa eo ny mahatsara ampitoerao amin'ny tany kosena fa te hiafinao no tsika samy angataka daona Jesosy afenoy ao akosena amin'izao loza efa mitatao loza miatra to amin'ity zao tontolo zao tena iza zay toerana misy anao teteny aminao fa ho avy ny loza fa ny loza tsy nampatahotra ny zanak'Israely tsy reny kory ny fisiny zany miarita-pinaritra izy amin'ny alina manao alaka afaka fehberana izy andeha atory matory ampiadana po ampilaminatseny na feona vandra ray ary tsy namoka ray ary tsy naraikitra azy na lalitra ray ary tsy tonga tao atokantrano ninona loza na dia tonga aza ny fahafatesana ny alin'ny pasika tao gosena tsisy matina ray tsisy filazana manjona ray ary fa tao Egipta feno ny gazety raha ohatra hoe filazana manjo tamin'izany raha nisy gazety alleloia mangatah ianao takandrana-baviliana any Jesosy za Jesosy ataovy miafina ao gosena fa zany mba hitako hoe tena mahatonga ny fiainako ilamina mila miafina ianao mila miafina ao gosena ianao mila fenonao gosena ianao sy ny ankonanao sy ny asa mandrarahanao sy ianao sy ny mombanao rehetra dia tsy ho voakasiky ny avandra sy ny loza sy ny isan-karazany eto amin'ity zao tontolo zao ty tamparenao androany manao hoe na inona loza na mbola loza anankifiry mety ahazony olona eto amin'ity tany ity misy orin'Andriamanitra hoe fanavan'Andriamanitra ianao ary mangataka tsika mba hampitoeran'Andriamanitra atsika ao amin'izany tany gosena zany dia amin'ile tany tsy azo ninina zavatra ratsy fa fahavokarana azavana alleloia fahavokarana hitombo hery ianao amin'ny tany gosena ny olona ry melany ny heriny mekivy sy ketraka isan'andro no ny ady izay menjady fa ianao mitokana ao gosena ianao tsy mahazo anao ny loza tsy mahakasika anao ny krizy tsy mahakasika anao ny fahantrana ry havana malala mitahiny tokony itsika tsirairay aminy dia avy antsika ty raha nataony mampinona atao anaty misy anatoto ty mba tiako mba hosaintsainanao ndray ty hery ty elohany idirantsika mivavaka sy mivavaka amin'ny toteny amariparantsika ny fotoana miano finaritra arytsika rehetra alleloia miantso anao Jesosy alleluia izy ianao
tena zany tokoa ange Jesosy hoe loharanonay angenao Jesosy. Loharanonay anao Jehovah'Andriamanitra tao Gosena. Na dia teo aza ny loza tao Egypta. Na dia tao aza ny ahitany isan-karazany. Mety taony tsy fisina tao Egypta. Fa nanana loharanony boiboika izahay dia ianao Jehova. Mamelombelona ny fanahinay andro aman'alina ianao Jehova. Misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ankehitriny Jehovah'Andriamanitra tonga eto izay angataka aminao mba havaoko izay Jehovah'Andriamanitra. Ianao any hanavaka anay tsirairay avy. Taka nanavahanao an'izany zanak'Israely mipetraka tao Gosena zany. Jereo Jehovah'Andriamanitra reto loza isan-karazany. Ity krizy izay manano tanina Jehovah'Andriamanitra. Miamafy ny fiainana isan-karazany. Fa izay Jehovah'Andriamanitra matoky kosa. Fa na inona ny loza niseho tao Egypta, izay dia nahavahanao. Ary tsy tonga fotsiny eto izahay Andriamanitra. Mety variana ihany raha manamalala Josefa sy Jakoba raha nomeny farahoan'izany tany zany tamin'ny fotoana mbola nilamina ny fiainana. Mbola mpanapaka tao Egypta Josefa no nomena ny zanak'Israely hipetrahany zany tany Gosena izany. Tsy nisy nafantatra tamin'izany
fa ay io lay tany mahavokatra, lay tany mpahazavana, lay tany mampahery. Ny toerana metran'Andriamanitra anao androany ry havana dia toerana analehibiazan'Andriamanitra anao. Midira fotsiny araka ny fanetanana teny hoe hiditra amin'ny fahamarinana isika. Andramoka izaho fa tsara Jehova. Midira fotsiny aloha. Midira fotsiny ireo mitoeram-piazakazahana. Fa ny fidiranao eo no tonga n'Andriamanitra hanavaka asianao ka hiaina zava-mahafinaritra. Misaotranao Jesosy tamin'ny fahatanterahany ty fotoana ity. Misaotranao Jesosy tamin'ny fahatanterahany fotoana teto androany. Fa fantatra hoe Jehovah Andriamanitra fa tsy mba misy ho very zany. Fantatra hoe Jehovah Andriamanitra fa tsy mba misy ho latsaka tany zany. Fa mba toko fatao anatin'izao fandarana zao dia nisy fanokanana manokana nataonao ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto androany. Feno adi-tsaina ao Egypta, feno fahasairana ao Egypta, feno ady ao Egypta. Fa izay kosa Jehovah Andriamanitra ny toerana misy anay dia tsy aiza fa ao amin'ny tany Gosena. Ary dia matoka fa niza miaino eto izy androany. Dia tsofina rano amin'ny aranao tsy olona ho andalo krizy zany olona zany. Ho tahaka ny rano ka ho kapay tsy hita fery, mandalo ny krizy, mandalo ny pression. Fa izay Jehovah Andriamanitra tsy ho aiza, tsy ova, tsy enjera, fa voame ahery, voame avokatra, ary voame miaino anaty fahazavana. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra ny amin'ny Gosena izay nanokaranao anay. Fa izay rehetrarehetra dia efa samy miaina anatin'izany Gosena zany amin'izao fotoana izao. Ny andro mpiainanay Jehovah Andriamanitra dia renay hoe andro efa toerana efa nanavahanao anay. Halleluia. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotra tsy voninahitra manao hatramin'izay dia mandrakizay. Zany Jesosy matoky anao. Fa ianao ampitombo indray izay reniny olona teto androany. Fa raha ianao masy tanondraka izany ka dia hamoa avy zato eny tsy manam-patam-penana anatitra ny tsirairay avy. Izany teny izany. Misaotra betsaka Jesosy any. Betsaka ny tsy voalazako teto fianao malalan'ny mahasoa. Ary rehetra tsy voalazako ianao any antanteraka mihoatra lavitra noho izany izay nieritreretin'ireto mponompono reto. Antanteraka an'izany ianao Jehovah Andriamanitra. Fa tsara sady lehibe ianao. Misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra ny amin'ny fotoam-bavaka androany. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ndao mpanjotsika navavitsika Erika Raka ivavaka ho an'ny firenena izy amin'izao fotoana izao. Teny tompo raha navavy Erika anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastera dia tain'i Jesosy tsika tsiray avy izay manaraka tsy tapaka mivavaka fianbenana ny tialy ity. Mbola iara-fivavaka indray aritsika amaranantsika amin'ny fotoana sy ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola velom-pisaorana anao indray izay amin'ny tialy ity. Misaotra fa tena tsapanay tokoa ny fitiavanao aminay satria mbola narehan'izany teny mamy sy afatra avy aminao izany indray izay Andriamanitra. Misaotra indrindra satria tena tsapanay tokoa fa loharanonay navela ho anay tokoa ianao ny teninao Andriamanitra. Tena tsampanay ny herinao lehibe magaga miasa tamin'ny fiainanay Andriamanitra, indrindra teto amin'izao fandaharan'izao Andriamanitra. Tena nahitanay fiovana lehibe tokoa tamin'ny fiainanay satria tsampanay Andriamanitra fa tena miafaka amin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Raha tany amin'ny hafa izay Andriamanitra nandeha tety toerana maro dia mino fa maro ny tsy nahita vokany, fa teto dia nahita hafana sy tranana, nahita fiovam-piainana, nahita zavatra maro teo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, ary anisan'izany Andriamanitra. Dia misaotra indrindra fa tena nampahiratinao mazava teo amin'ny fiainanay, nasehonao ny fa nitandrina ny fahamarinanao tokoa no tena hoe isehony mazava ary miavaka amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Zany Jesosy dia tena matsapa an'izany tokoa. Tena miavaka tokoa izay eto Jesosy tsy hoe entina ireharehany izany satria fantatray fa noho ny fahamarinanao mahatonga anay tena hoe avahanao amin'ny toerana misy anay tsirairay avy Andriamanitra. Dia misaotra tamin'izany teny izany fa mbola namarinanao sy namafisinao amin'ny alalan'izany teny izany fa tena hoe avahanao tokoa ny olona izay
toky aminao satria efa notahinao efa naharovanao teo ambany elatrao zay tsirairay avy reto Andriamanitra. Jesosy mbola hitoy ihany zay ny anao ny fahamarinanao hitralalindalina bebe koa amin'izany fahamarinanao zany satria mbola mangetaeta foana zay ny mbola hitoerana avitoeranao amin'izany toerany tany gosena tahaka ny nataonao andreto zanaka Israely reto dia tsy nay koa zay mbola tena hitoetrao Andriamanitra indrindra amin'izao andro mafimafy zao amin'izao ady efa tena miasatr'izao ny fiainan'Andriamanitra dia tena ampitoery zay Jesosy ampitoery amin'izany toerana mamy zany zay zany tany mahavokatra zany zay ka tsy hanatahotra tsy hanana hafa vao mainka hahery vao mainka hiavaka eny amin'ny olona tsirairay avy zay Andriamanitra dia misaotra tamin'izany teny zany ka ataovy tsisy latsaka aty am-ponay zany teny zany fa raha keto aty anatin'ny fonay mba tena amoa aty anatinay mba hanananay fanantenana foana fa manana Andriamanitra velo itokina tokoa zay ninina ady lalovanay dia fantatra efa ny Andriamanitra dia amonjy anay foana satria efa nitianay izy. Dia ankehitriny Jesosy raha hivavaka ao amin'ny firenenay zay dia mbola miankohaka eto tongotrao indray Andriamanitra satria fantatra efa mbola milanao zany firenenay zany, fantatra efa mbola mandalo azy zany firenenay zany dia mila famonjena Jesosy mila fanafana Jesosy tahaka an'ireto zanak'Israely reto dia afao ihany koa ny vahoaka malagasy Jesosy amin'izao ady zay lalovan'izao maro ny ady sarotra lalovan'ny vahoaka malagasy tena hoe tsy hita intsony ny andrin'ny lohan'izy ireo Jesosy fa tena isan'andro dia mitaintaina na ny sécurité na ny vidim-piainana na ny zavatra mitranga ny Madagasikara any Jesosy dia mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy fa tena fantatra efa mbola tena tsy mitodika aminao tanteraka ny vahoaka malagasy mbola tsy ao anatin'izy ireo tanteraka amin'ny fahamarinanao fa ampafantaro Jesosy tena vangio ny vahoaka malagasy vangio reny tondra fivavahana reny tena hiverina indray toro ny filazantsaranao marina dia ny fahamarinanao zany satria io ihany vahaolana Jesosy ahafahan'izany firenena izany hiadana ahafahan'izany firenena izany hiala amin'ny fahantrana sy ny vonola sy ny loza maro dia mino a Jesosy fa ianao efa hitodika manokana izany firenena izany satria tena maminay izany firenena izany Andriamanitra zay Jesosy tena mifona eto anatrihanao fa fantatra efa be sesisy be faharotoana izany firenena izany dia matoky izay Jesosy fa hijery ny olona tsirairay ianao amin'izao fotoana izao ny ambaratonga tsirairay mihitsy ny isan-tokantrano isam-batan'olona Jesosy fa tena ho afahanao tanteraka Jesosy malalo dia raha andeha atoro izay tsirairay avy reto raha hiala eto izay dia ny fanatrianao Jesosy tena hoe hanaraka anay any amin'ny tokantranonay tsirairay avy ihany tena hoe hanenika ny fiainanay ianao ary tena navaka anay foana ianao Andriamanitra dia misaotra indrindra Jesosy dia raha atoro izay dia ny anjerinao hitombo manodidina anay mitombo manodidina ny fandrinanay ary ny fanamasinao aneny andrakotra anay sy anolotsaina hitady-dalana anay foana amin'izay rehetra ataonay. Misaotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka andrana vavintsika erikatsika atao anatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay Andriamanitra manankirehefasoavana ane ranam-baverika amaly fitianao tamin'izay rehetra nataonao dia fanatera miankonanao dia tahiny tompo ianao ranam-baverika rapitsika dia ao anatin'ny sabatany Jehovah tsika rapitso dia manasanao rapitso manomboka amin'ny 7 ora maraina tsika dia efa hiaraketo ka zao rapitso ny commencement ankira dia somary amin'ny fialatsasatra moa zao dia somary miala sasatra kely raha Jonathan dia miala sasatra kely koa ny anjarany rapitso fa ny famitihana ny toriteny kosa dia raha amin'ny raha latojo mandeha eo fa izaho koa zany tenako nitondra antsika ao anaty commencement ankira rapitso rapitso maraina zany dia commencement ankira en direct irahanao amin'ny tenako rapitso maraina amin'ny 7 dia timbiasa ny raha latojo amin'ny avavaka amin'ny famitihana ny toriteny manasanao zany rapitso amin'ny 7 maraina mba hiarakelo tsika rapitso aoriana an'izay indray tapitra ny fandaranay sy raha latojo rapitso maraina dia manomboka antsika anaty Zoom anaty commencement raha misy aminareo mba maniry zay mba te hanatrika an'izany atao hoe commencement zany fanombohana ny sabata izany dia mandefa saint-pierre dia ampidirina anaty olona invitera anaty Zoom ianao rapitso satria Zoom anaovantsika an'izany
dia vita moa zany dia ny amin'ny am'roa antsika hiaraka eto ndray takany mahazary izy tsabata dia mampionona hitondranao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana no za hitondranao anatin'ny toriteny tapitra ny fandarantsika no teraka aminay anao dia midiro anatin'ny site web ny akiradio akiradio.radio12345.com averiko indray akiradio.radio12345.com afahanao meno any ojapeo akiradio sa mita iny tompo mahereza misotra anao ny enao hatramin'ny farany teto raha tsy tetinao nangingina rery teto zay ho an'i Jesosy ny voninahitra tampandriamanitra daholo tokoa amen